Atolotra indray ny araba ry izy mihinan-kafa manjotsy tapaka ny MBS amin'izao fotoana izao na ianao amin'ny onjam-peo na eto amin'ny fahitalavitra tolorana ny araba tsy akanavaka amin'ity hariva ity ny alatsinainy fa 13 ny volana janoary 2024 dia hiaraka eto indray isika atao anatin'ny fandaharana dinika iresaka mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny manodidina an'izay fotoanany taona ny fifidianana ihany koa ity taona ity ka anton'izay indrindra nanasantsika ny Andriamatoa Julien Andremorasata birao politika natokotiko Madagasikara sady administrateur civil en chef de classe exceptionnelle ihany koa izy aloha zany no vahintsika ao amin'ity anio ity idindinika sy tafatafa iaraka amintsika atao anatin'ity fandarana ity mandritra ny adiny ray eo tonga soa tompoko Andriamatoa Julien Andremorasata nanaiky nasainy fandarana dinika amin'ity hariva ity. Sotra betsaka ry miaraba ny rehetra manaraka an'ity fandarana dinika ity sotra ny MBS sotra no manokana monsieur Avitra nanasantenanay zany andray anjara am'izao diniko zao. Akasitrahana amin'ity arivo ity isika dia hifantoka bebe kokoa amin'ny resaka fifidianana satria efa araka natsidiko tery am-piandohana dia taona ny fifidianana ity taona 2024 ity fa tsy hay ihany koa tsy anao somary jery todika kely mahakasika ny kabarin'ny lehiben'ny gouvernement tany prime ministre ny Zuma lasa teo mahakasika indrindra ny hoe 200 ny asa napetraka taminy no vita hoy izy nandritra ny fanambarany tamin'ny fahitalavim-pirenena mazava ho azy ny Zuma lasa teo zay aloha nanaovantsika taridresaka Andriamatoa Julien Andremorasata mahakasika an'izay ahoana ny fahitanao raha zao fiainan'ny malagasy zao ve dia tena zay 200 zay tokoa no tanteraka tao anatin'izay hoe fampandehanan-drah rasy ny politika ampampandrosoana ny firenena izay. 200 eny zay moa fomba fijerin'ny prime ministre lehibe gouvernement azy fa ny zavatra misy aloha dia raha 20 vita zay ngambany hoe raha 20 ny asa vita 100 dia tokony tsy tafiditra am'izao fahantrana lala zao le voaka malagasy zay aloha dia tsorona zay ary tena tsy tokony antra lavitra ohatr' zao mihitsy ny firenena malagasy tsika inge zao dia tena hoe tena sahirana voaka malagasy am'izao fotoana zao raha tsy resaka fa tsy ny dévaluation monétaire io le fitotonga ny vola malagasy io mantsy raha oharina amin'ny vola vahiny io dia tena hoe maridrefy anankiray indicateur anankiray ametrahana fa tsy manana politique monétaire efficace tsy manana le politique da tanambola mazava tsara ny fanjakana satria ohatrany hoe tsy ampy angambany le tsy ampy mihitsy le devise mitreto amintsika marina fa misy le fiaramiasa amin'ny any ivelan'ireo fa ny exportation dia tsy ampy tsy mety izy zany am'izay fotoana zay maro manazava an'izay ary io zany vokatry le fiakaran'le importation be loatra nefa ihany koa ny exportation nefa tsy misy anisany hoe mahatonga an'izay dévaluation monétaire zay zany zao anankiray zany be dia be ny indicateur maridrefy resahana fa izy moa miteny hoe 80% zay ny fomba fijeriny azy fa raha ny taux de scolarisation fotsiny nge resahantsika zany hoe ny tahan'ny ankizy mianatra am'izao fotoana zao za dia milaza aminareo fa raha tamin'ny talohan'ny 2009 dia any amin'ny 85-80% ny zaza malagasy ny tratsekoly ankehitriny ianareo ngambany afaka manome chiffre mikasika an'izay fa any amin'ny 50% sisa raha tena be indrindra noho le fahasarana le ray aman-dreny tsy afaka mampiditra tsony ny zanany hianatra na zany noho le fahantrany le ray aman-dreny mihitsy no mahatonga an'izay anisany indicateur resako fa raha miresaka koa no mikasika an'izay balance commercial andresako teo zany déficitaire foana tsika hatramin'izao nanomboka tamin'ny 2009 rakaty ny taux de croissance économique io moa tsy ataoko hoe tamin'ny fiakarany toekarena io dia tena hoe indicateur na maridrefy anankiray ilazana fa mahantrana manankiray na fiainana anankiray talohan'ny 2009 fantatsika tsara zany fa 7,8% avy amin'ny banque mondiale zany taux de croissance économique zany io zany le fiakaran'le produit intérieur brut zay le taux an'le izy ka io zay dia milaza fa raha ohatra 8 na 7,5% na 7% efa tsara zany efa misy fahatsarana zany tamin'ny fotoana zany ny toekarena malagasy efa nisy fivoarana fa ankehitriny anao dia magaga mihitsy nanomboka tamin'ny 2009 nakaty raha tamin'ny 2009 zao dia milaza aminareo za fa moins 3,7% taux de croissance tamin'ny 2010 izy maniakatra plus 0,5% tamin'ny 2019 izy niakatra plus 2% tena tadidiko tsara mihitsy izy ary 2021-22 efa nisy fotoana izy moins 1,7%
zareo tena efa catastrophique efa mahantra zany le firenena efa ambany de ambany zany zany taux de croissance zany misy négatif zay zany indicateur vitsivitsy zay resahako aminao zay fa za tsy raha zao inabo ny antony fa lavabe le fanazavana an'izay fa marodrefo reo resahako reo raha miresaka amin'ny balance de paiement fandresahako anao teo fa tena hoe tsy stable mihitsy zany balance de paiement zany efa indicateur anakiray metrahantsika le hoe santé financière na le fahasalamana le firenena tena déficitaire foana zany instable mihitsy ela izy ka raha milaza izy hoe 80% ny asa vita zay fa kosa inona le résultat niakatra ve ny taux de croissance économique atsika niakatra ve ny inflation zany nge le hausse généralisée des prix zany izy io zany le fiakarana akapobeany vidin-javatra indrindra fa produit de première nécessité le fiakarana le vidin'le kojakoja le nandavanandro niakatra ambony de ambony nefa le fidiram-bolana le isatokantrano midina zay nge le fantrano zay le fidiram-bolanao le hoe revenu par tête habitant midina ary misy fonary nefa zavatra vidinao lafo de lafo zany zany hitako hoe maharidrefo koa zany ilazana fa tena hoe tsy tavoaka mihitsy aloha le izy fa maiky aloha zany zao maiky aloha zany zao de mifividianany ngamba kosa aloha tsy tokony hemitra zao zany fividianana satria tena hoe efa mantra le vahoaka malagasy ka zany tokony hazany fanjakana aingana de aingana zany zao anao an'izany fividianana zany fa fividianana tsy misy osoka tsy misy arabato fividianana mangarary ekeny rehetra zay zany mba horeharehan'ty firenetsika ty ho avy ao anatin'izay resaka fifidianan'izay ihany sika rehefa avy eo Andriamatoa Julien Andrimorasata fa mahakasika an'ilay fitsipaham-pitokisana angamba tiako iverenana kely ihany mahakasika an'iny satria ny 7 Desambra 2022 teo no nanangotry n'iny teny anivon'ny anteny miram-pirenena nahazo ny 5% izay tolazaina amin'izao fa hoe araky ny kabarin'ny prime ministre ihany de hoe raha tsy mavita ny asany izy de ny filoha no manala anazy de manolo anazy zany hoe aiza ho aiza le lalàna no mipetraka satria fa efa nafiany ny solombavam-bahoaka amin'ny alalan'ny anteny miram-pirenena moa zany mazava ho azy ny mametraka an'izay motion de censure zay na ny fitsipaham-pitokisana inona ny azo andikanan'izay teny nolazain'ny prime ministre izay le izy zany tena manahirana be mieritreritra azy efa misy an'le motion de censure efa natao iny vetivety eo indray ary matonga nanao an'izany ny assemblée nationale ny député de za mino marimarina ny eken'ny président république zay rehefa nandeha nefa le izy tsy fantana andreo fa ohatrany hoe ny fivireny tany ambadika tany de ohatrany hoe tsy mety indray le nanaovana azy fa voalalam-panerenana nge zany fa efan'ny assemblée zany manao zany motion de censure zany ka nandray ny adikevitra mikasika an'izany avy marina fany premier ministre ny président république manindra ny premier ministre fa motion de censure koa azo atao tsara mihitsy zany zavatra zany ka za moa tsy hiditra aloha lalina mikasika an'izay fa de zay zany natao hoe tsy misy état de droit eto Madagasikara zay natao hoe tsy misy fanjakana tandalana tandalana nge de zao fanjakana manaja ary mampanaja lalam-panorenana fanjakana manaja ary mampanaja lalana misy loi zany na loi organique na loi ordinaire fanjakana manaja ihany ko mampanaja ny didim-panjakana misy ka anatin'izany gatrarehetra zany de manontany teny tsika rehetra hoe aiza hoe zany ny état de droit anatin'izay zany mahakasika an'izay ihany somary dira kely hoe ny antso izy zany hoe tsy ny gouvernement zay tarihany ihany no voakitikitika ao anatin'izay fa eo ihany koa ny filoham-pirenena ka zay ny antsony an'le hoe filaminana ny antsony an'le hoe aleo milamina azasiana korotana eto amin'ny firenena kajikajina fanonganam-panjakana aleo ihany ny demokrasia no anjaka eto manahoana ny fahitanao an'izay resaka fomba filalaovana teny zay zavatra nambaran'izay tsy tsara nge zany itenenina zany misaotra azy am'izany da tena hoe miteraka stabilité politique izay tokoa tanontsika zany de aloha ilamina aloha andeha ny demokrasia fanajana ny demokrasia fanajana ny zololombelona zany fanajana ny ara-dalàna zany fa zany akory tsy midika fa tsy atao ny ara-dalàna sasany na misy ary motion de censure zany na misy aroa zany motion d'empêchement zany zay ny lalàna zay ny demokrasia malalaka mihitsy ny assemblée nationale nanao an'izany fa tsy ho manao an'izay ny assemblée nationale ka dasy anao miteny hoe mila stabilité zany nge tsy voatery teraka instabilité fa fanitsina zavatra zany
ka zay le fanetretena zay zany somary manirana be demokrasia de fanajana ny lalàna misy koa zay hoe état de bonne gouvernance fanjakana tsara tantana zay misy an'izay ajaina tsara mihitsy re zay tokoa ny ataony solution de aloha andeha zay ny mangarahara fa tsy raha mandeha zay de hoe aminy tetaraka ny stabilité politique zereo le démocratie fa tsy zay mihitsy le démocratie am'izao fotoana izao tao aorianany reny fandavana ny motion de censure reny moa mazava azy na ny fitsim-pahapitikisana de maro ny solombavim-bahoaka miteny hoe itoy ny ady ary mamofopofona resaka empêchement izy zay am'izao fotoana zao eo ihany koa zay lazaina teo hoe fanonganam-panjakana mety ho tonga any am'izay ve zany le resaka fanoherana eto amintsika hoe ho ahongana ny fanjakana manahoana ny faneho-kevitra mety ho tonga am'izay ve izy ty sa anakory raha ohatra anao fijeriko azy raha mifijeriko an'le tokotiako Madagasikara manokana na ny ato amin'ny RMDM fijeriko azy manokana ty tsy ny hevitry ny antoko mihitsy ty de tsy manaiky an'izany fanonganam-panjakana zany zay aloha anankiray zay tsy manaiky an'izany coup d'état zany tsy foto-kevitra ingana mihitsy zany fa zay zany aloha anankiray zay raha ohatra hoa tiako Madagasikara na RMDM satria fa nanao an'izany angentsika teto hoe fa napiditra lalina tanatin'ny fahantrano firenena satria lasa miteraka culture ohatran'izay le izy fa za kosa aloha miteny hoe raha mbola manao ny empêchement na mbola motion de censure ny député voalazany lam-panonganana zany zany ange tsy coup d'état militaire tsy coup d'état mihitsy zany ça va de asoriko le militaire tsy coup d'état mihitsy ange zany fa fanitsiny zany zany ange matoa misy ny atao hoe mauvaise gestion des affaires de l'état misy fitantanana tsy nety zany fahitany azy de manao an'izay tokony azaka an'izay mpitondra ary zay ny tena izy zay tokony mazaka an'izay transparence politique zay nge mpitondra fa tsy voametsika de sao de iteraka coup d'état tsy miteraka coup d'état zany tsy miteraka zany fa aloha andeha fotsiny raha mandray zay tokony fipetrany de anjaranao manitsy hoe zao tokony atao manao tractation mikasika an'izao zao ary ny tokony ahitsy fa zay zany angamba aloha ny anahy zany fiverako azy tsy tokony banana mihitsy fampianana lam-panonganana tsy tokony banana koa fampianana lalàna fa zay ny hoe veriny fa misy tsy mampanina ange zany fa mifetreretantsika ary io tsy eto amintsika rery fa eran-tany misy an'izany indrindra ty fa Afrika de vao mihetrika kely manao motion fa laza lam-panona de tsy miteraka coup d'état zany tsy voateraka coup d'état zany zay le izy mialohany tena hidirantsika ivalaparantsika ao anatin'ny resaka fifidianana Andriamatoa Julien Andrimorasata mahakasika an'ilay fanambarany ihany mazava ho azy ny hoe nolaviny hoe tsy marina ny filazana fa lany ny volan'ny fanjakana hatramin'ny androany aloha zany ny hita de mbola misy mitarainy reo mpiasa-panjakana hatramin'izao mbola tsy nandray karama kanefa nylazainy tamin'ny zoma hoe efa ny fahavalo ambin'ny folo ny volana zay fandraisan'ny mpiasa-panjakana ny volan'izy ireo ny karaman'izy ireo no efa tany anaty compte tsirairay avy tany ilay izy mety ho endrika ataontsika hoe famonoana afy ve zay zavatra zay sa satria mety ho menatra amin'ny zavatra misy ny fanjakana ve sa inona no mety ho azontsika ilazana zay raha zao zavatra zao zava-misy zao no ataontsika hoe adiadiana za aloha tsy manana profo tanteraka mihitsy mbola tena tsy manana profo aho hoe tsy misy vola le fanjakana fa mifantatra fotsiny ohatra misy crise financière eo ta Madagasikara ny fahitako azy le fametram-pialana nataon'ny gouverneur ny banque centrale reny ange tsy de fahita eran-tany zany gouverneur zany mametram-pialana zay aloha anankiray zay fa matoa izy mametram-pialana marina fa ny antony tsy fahasalamana mirary fahasalamana ho azy zay no izy fa raha tsy zay kosa dia misy zavatra tsy mety misy zavatra fafa ao anatin'le izy ny banque centrale zany ange ka mpitahiry ny volan'ny fanjakany le vola amin'ny ankapobeny fa tsy le vola kerika ny andavanandro iny matsy ny trésor public iny iny zany ao anatin'izay ka raha izy no manao démission zay banque ny gouvernement banque centrale tokony heritreritra ihany za mahita fa misy crise financière fotsiny kosa aloha eto amintsika eto ka tokony makafepetra mikasika an'izay fa tsy fanjakana fa miteny tsisy atahorana de fa tsara ange zany tsara zay fa tokony akafepetra aingany izy mikasika an'izay
anatsarana an'izay tantanambola mpanjakan'izay. Ivalapatra bebe kokoa amin'izay tsika ny mahakasika ny resaka fifidianana raha sitraka ao a mikasika ny tamin'ny tapabolana teo ny senin nanao fivorim-be na assemblée générale mahakasika ny andinihana ny teti-bola sy ny tetandrom-pifidianana. Mandrakity ny androany aloha zany mbola tsy de tena refy eo hoe manahoana sy manahoana izy amin'izao fotoana izao. Nanamafy nefa ny lehiben'ny gouvernement ny prime ministre fa tsy maintsy misy fifidianana amin'ity taona 2024 ity mampikaikaiky ihany koa ny filohan'ny seni laza fa tsy roso amin'ny fifidianana raha tsy feno ampy ny teti-bola ahafahana miroso amin'izay mazava ho azy zany fa tsy amoaka ny tety androm-pifidianana ihany koa izy ireo raha tsy eo zay vola teti-bola anaovana sy anatanterana ny fifidianana izay hatramin'izao aloha zany mbola tsy hita kanefa ny lehiben'ny gouvernement efa miteny hoe omena anazy ny vola ahafahany miroso amin'ny fifidianana. Manahoana inona ny mety azo ambara mahakasika an'izay satria mitarazoka ihany le fikirakirana an'le fifidianana amin'izao fotoana izao. Io ihany koa mbola nahemitra ny fanaovanareo fonty inona no azo ambara Andriamatoa Julien Andrimorasata. Raha izay le fanambarany Andriamatoa premier ministre lehiben'ny gouvernement zay aloha dia zay kosa aloha ny tokony ho izy tokony tsy maintsy atao amin'ity fifidianana amin'ity taona ity zany. Milaza mantsy le hoe misy le hoe période saison sèche azo anaovana azy ka voalazany article 52 nga amin'ny loi io le loi mikasika ny fifidianana io mihitsy fa saison sèche dia 30 mai hatramin'ny 30 novembre ao zay. Ka inona tsy anaovantsika fifidianana alohan'izay fotoana zay zao mantsy ny kajikajy manirana be mantsy le izy satria monsieur Evra satria zao mamenatra mihitsy le resaka vola zany lanaovana fifidianana itsika firenena malagasy de tena saroto mihitsy amin'ny atao hoe souveraineté nationale zany hoe fandrianam-pirenena ary marina zany rariny loatra zany raha sarotonytsika nefany itsika nefany amin'izay fotoana zay koa nefany de hoe tsy eketsika ny fitsabajaban'ny firenena amin'ny fitantanana raha-pirenetsika ara-dalàna zany tena mety zany nefa dia mahagaga fa mbola mitady volany ivelany tsika midra mbola avy any ivelany tsika mangataka fanampiana avy any ivelany tsika anao ny élection zany ange monsieur Evra zany atao affaire de souveraineté nationale tokony mba vitanao eto amin'ity firenenao ty mamatsy volany zany fifidianana zany fa tsy akatana vola avy any ivelany zay ny tena izy zay raha tena manana fierté anao fa manana souveraineté nationale hatreto anefany de tena mbola mitarena amin'ny any ivelany foana tsika amin'izany fanaovana fifidianana ho atsika maminatra nge zany raha anteny premier ministre mitady vola anaovana ali zay nge ny tsara fa raha tsisy tokoa ve vola moa inona no anaovana an'izany lazaiko aminao tsara nge fa azavaiko kely aminao ngambany araky ny fahitako azy fa azo tanterana amin'ity taona ity fifidianana io le hoe période sèche lazaiko anao teo 30 mai jusqu'à 30 novembre fa no fikajikajyan'izy io mantsy de resaka le scrutin io de resaka le durée le mandat le président araky le article ino moa le article 46 iny nge de milaza fa ny 45 izay 5 ans renouvelable indray mandeha any zany mandat amin'ny président ny investiture officielle amin'ny président io tamin'ny 19 janvier 2019 io zany vao manomboka micourir le mandat dia rehefa eo zany izy dia ny expiration le mandat zany fitapiran'le mandat zany plus 5 zay de lasa 19 janvier 2024 io zany fin mandat zay lalam-pamonina nefa de milaza ny lalam-pamonina de milaza mihitsy hoe roa volana alohan'io ny fifidianana zay lalam-pamonina zay zany hoe na ray volana roa volana izy farafabetsany 60 jours zany mba tonga le maison saison sèche zany de raha ohatra ka 19 janvier 2024 ny expiration le mandat dia aroso roa volana meloa zay tafidra 19 novembre 2023 io zany tokony date de scrutin raha tena jeriny cadre législatif tsika sy ny cadre réglementaire de io 19 novembre 2023 io zay le kajikajo teo raha ohatra ndraika président am'izao fotoana zao te hilatsaka dia ray volana roa volana mialohan'io izy mametraka démission zany hoe novembre octobre septembre zany
mametraka démission ny président ny république de efa fixé 19 novembre 2023 élection de 3 mois alohany io manao ny décret portant convocation des électeurs ny fanjakana mamoaka décret zany miantso ny olona ifidy any amin'ny mois de août septembre zany mamoaka décret izy hitanao am'zany fa azo atao tsara ange zany zavatra zany zay mahatonga na am'teny hoe manomboka septembre zany eo mimo mantsika zany io mamoaka le décret na août faraparan'o mamoaka décret portant convocation des électeurs zay ny tetoandro inona tsy asa insiany mamoaka an'zany raha 19 novembre zany mbola saison sesy zany laka eto Madagasikara premier tour fa ny deuxième tour moa afandray tsy tokony hembotra satria tsy raha vao miembotra nge l'élection de miembotra ny mandat ny président république article 163 ny constitution milazany zany fa tsy azo kitihana mihitsy zany tsy révisable zany na nombre ny mandat na ny durée ny mandat ka raha ianao zany misaisir zay mantsy izy hoe cas de force majeure de misaisir ny ACC ny CENI tsy azo atao zany tsy révisable io tsy afaka miteny ny ACC hoe aembotra ny élection zay mba tariana ny sainy gouvernement tsy zay akory ny tiariazy an'zany zay ny zava misy alaty lalana antsika isarina ny sainy ny ACC tsy azo aembotra io tompoko zay ny article 163 constitution anaty constitution zay fa raha manembotra an'io anao de voakitiky le mandat zay tsy révisable le cas de force majeure mantsy hoe sanatrian'zany mety hoe maty na empêcher le président république sinsy zay disposition afandray zay fa tsy zay ny cas fa izy mbola io mandat tsy azo kitihana zay mba tiako resahana ka ozy hoe raha ny daty ny scrutin zany arakaraky zay kadikady zay miainga am'izay le resaka expiration ana mandat ny président zay sy le investiture officiel tamy voalohany sy hatram'zao de hitako hoe 19 novembre raha izay mihitsy arabaky teny nanaovana fitanana premier tour zay anatin'ny saison 16 voalazany article 52 anaty loi de le loi 2018/008 tamin'ny 10 avril 2018 mikasika ny régime général ny élection sy ny référendum. Inona ny mety mahatonga an'izay zavatra zay zany hoe tsy iroson'ny fanjakana hamoaka an'izay na ny CENI hamoaka an'izay tiandro zay hoe io ny tsara io no hanaovana anazy raha zao zava-misy zao no jerentsika hoe inona no mety azo andikana an'izay hoe tsy antony tsy irosondro zareo zany hoe apetraka hoe eo zany no tena mety eo no tokony hanaovana an'izay fifidianan'izay. Za misy hevitra tena mahita ary zay moa ny tena problème atsika les gestion des affaires de l'État fitantanana ny raha-mpanjakana de asina considération politique be loatra asina resaka politique be loatra le izy kajikajy politique be loatra tsy zay angino izy ao anatin'io asanao iny satria raha-mpanjakana nataonao aza manao politique ianao fa ivelany io anao manova ny politique anao ianao ka lasa misy politique daholo anatin'le izy mazava zany resahako teo zany le volonté le conviction le fasana sy le finiavana zany sy andrasana fanjakana anao an'le izy zany milaza aminao fa anao prévision budgétaire ny fanjakana zany anaty loi des finances de raha ohatra ka centaine de milliards d'ariary nangatahany CENI anaovana ny élection maro tsy fantako ny élection anatin'izay inona aby natao de gaga fa 40 milliards d'ariary ony na 45 milliards d'ariary anatin'ny loi des finances zany bika tsy priorité amin'ny fanjakana élection sy la raha-pameana azy ny élection mato ahina anotran'zany le izy zay le mialatsina raha miteny tsy ampifahamaton'ny loatra anaovana lasa misy politique ao anatiny ka midera ny premier ministre le gouvernement ohatra ka tena vony izy anao an'ity élection ty am'ty taona ty fa meo azy moyen financier meo CENI afahana manao azy fa tsy ekeny za de mahita mihitsy fa raha mbola anaovana roa manœuvre io anembotra ny élection crise eto amitsika eto teteza mihitsy zany aloha de apetrako aminao raha iza manokana tsy hevitra ny atoko politique ty fa mba hevitra manokana tsy mety amitsika tsony zany le fanjakana efa tena le firenena efa tena mantra de mantra teteza mihitsy zany fandanina manokana indray zany ary élection tena mamaiky aloha am'zao fotoana zao teteza mitaninina zay ny fantanina zay satria vao mihoatra am'ty taona ty transition dikan'izay tsy misy de transition tsy hoe heritona tsy fantatro ny transition firy-taona indray tsy misy fofopofona transition zay mihitsy ve zany am'izao fotoana zao zaho aloha tsy malala tsy fantatro fa mba misarika ny sain'ny mpanao politique hevitro manokany ty amiko mba tsy roso am'izany tsony
fa alohan'ny taony élection manara-masotsika ketraketra fa tena tsy tombontsoa atsika mihitsy a mbola manempotra indray an'izany élection zany a manary zay hiteraka tetezamita tetezamita mantsy de tena tsy fantatro moa ny tena hoe famaritana zay hatramin'izao zany e hoe inona le régime manatin'izany tetezamita zany zay zany tena problème zay ka zany moa tsy fantatra satria mba hevitra zany fa raha misy ny concertation nationale any manapaka an'izany hoe atao na tsy ho atao zany fa hevitry fotsiny zany raha zay zavatra zay mahakasika an'izay ihany ilay refonte no resanana ny hoe fanavaozana tanteraka an'le spifidianana nefa nampitomboana ray volana izy io zany hoe tapitra amin'ny faran'ny volana janoary ty afaraka amin'ny telopolon'ny volana janoary manodididina ny empolo isan-jato mahery eo tsika amin'izao fotoana izao a zany hoe tsotratra mihitsy le zato isan-jato mety mbola ho ahemotra ve ho ekena ve zay inona no mety ho zavatra tsara hoentin'izay a ary ina ihany koa mety ho lafiratsiny raha hoe mbola ho ahemotra ihany ny fanavaozana tanteraka an'le spifidianana satria ny tanjona ihany koa de ny ampandraisana anjara ny olo-pirenena rehetra andray anjara amin'ny fifidianana fahana manovana izao fiainam-pirenena zao inona no mety ho lafiratsiny sy lafitsaran'izay refonte moa zany tsy maintsy natao e refonte totale mihitsy io a satria voalazan'ny lalàna zany izy io le lalàna andresahako anao teo de tsy maintsy atao ny refonte asy article 43 angamy izay amin'ny lalàna io zay atao ny refonte satria isaky ny folo taona io tsy maintsy atao ny hoe tsy tratra na tsy tratra tsy fantatro tsara ny problème ancienny mety moyen financier mety moyen matériel ka inona tsy anaovan'ny fanjakana effort hoe anampy satria priorité zany lazaiko teo moa tsy de priorité amin'ny angamba izy fa priorité de priorité nge zany eto amin'ny firenena raha mahita fa anatin'io les décrets ndray ny resahako les décrets d'application les décrets 2022 667 tamin'ny asizena di 11 mai angamba izay 2022 le farany teo kasika ny refonte totale milaza nge izy io e fa misy ny arretage provisoire article 18 izay de aveo misy ny arretage définitif article 34 l'arretage définitif anefa amin'ny 10 juin 2023 vao tapitra vao atao ny arretage définitif zay izy e ka raha nanomboka tamin'ny voan'iny décret iny zany le 11 mai anao 2022 de 2023 nanomboka tamin'iny mantsy novanany refonte mantsy lazainy tsara hoe manomboka amin'ity date nivoan'ity décret ty ny refonte hatramin'ny 10 juin 2023 ny arretage définitif zay resahako zay dia de tsy ho vitatsika ve manao an'izay anatin'io fotoana io manontany anao a tsy vitatsika ve aroa satria mandeha le arretage provisoire hitarina tsy mampanino ny tort fa 10 juin tsy maintsy fetrany arretage définitif arretage provisoire nge de zao hoe arrêteny izy zany provisoirement apetraka any amin'ny fokotany mba ho consulter ny électeur hoe sao de sy tafitra na tafiditra na ohatraohatra an'izao de vita iny de manao ny arretage définitif izy dia ahoana ny tsy avitana satria raha zany chiffre risandro zany tena mbola ezaka be zany ka na embony ray volana embony roa volana io mahazo moyen fa mbola tratra ihany le arretage définitif amin'ny 10 juin 2023 fa magagana fotsiny de zao nataony zareo tanaty le décret le arretage définitif zay mantsy le arretage tsy azo ivalozana ve nydika zay hoana le arretage définitif 10 juin ataonao 2023 ny arretage définitif nefa ny élection mbola any amin'ny mois de novembre inona zany natao anatin'io fotoana mamaro be io zany fotoana lavabe io hitanao le zavatra tsy de tena manarena ny saina anatin'le izy tsy milaza mihitsy lala de décret hoe inona zavatra tokony atao anatin'io mety hisy révision spéciale avy eo alohan'ny élection satria en principe tokony isy zany mianga arretage définitif zany ianao lasa manao ny arretage définitif mihitsy ny tena tsy azo hoe tsy hisy tsony ve zany ny révision jusqu'à amin'ny élection nefa 10 juin ahoana zany marabatonga ny novembre ahoana nouveaux électeurs l'électeur vaovao fiantaona ahoana le olona mety tsy tafitra anatin'le izy andritry ny fotoana io ve jerena fotsiny zany zany ataoko tsy tokony atao ohatrany hoe copier-coller tsy tokony atao tsy enjery loatra le izy fa mijery ny zava-misy marina
fa raha mapetraka tsara no ataovy révision spéciale alohan'ny élection voaka ny décret portant convocation ataovy ny révision spéciale mety zay mety zay zavatra zay io zany ny ady hevitra mipetraka zany hoe tsy mampanino zao aemory kely indray le izy mbola malalaka le fotoananareo fa le 10 juin jusqu'amin'ny inona no atao amin'io décret io azovany io en conseil des ministres tsy niny azovany iny anatsara anazy fa ny zava-dehibe mandeha amin'ny titotidy no novembre farafatarany élection nareo mantsy mametraka n'izay zay mihitsy ny ao anatin'izay hoe indrindra moa zany anatin'ny rodobe ny mpanohatra amin'ny akabeany mihitsy mametraka n'izay resaka jugement supplétif ao anatin'le fikirakirana an'le refont ihany koa somary manitikitika ny saiko mahakasika an'izay hoe ahemotra ny arretage définitive ny moa zany amin'ny 16 juin misy elanelany ao arinao tsy inona zany tianareo apetraka ao anatin'izay hoe mbola mipetraka foana ave zany le ahiahinareo anatin'ny resaka hoe lisy-pifidianana sy ny siny tena hoe fifidianana mangarahara ao anatin'izay satria raha ny fahazokan'ilay resaka ao azo aroso zany le izy raha tokony hoe ny 19 novembre ny tokony hoe inona moa zany nilazako an'izany hoe ny anatanterahana an'le fifidianana satria misy elanelana volana maromaro mety ho azo aroso ve le izy ahafahana mametraka an'izay hoe fifidianana mangarahara zay sa hoe inona tena tianareo ho apotro amin'izay tsy azo lizy aloha tsy azo aroso fa satria io le ndresako teo le misy délai zany misy durée izy io raha ohatra ka hoe ny explication les dates les mandats les présidents 19 janvier 2024 dia un mois ozy izy na 2 mois ao alohan'io zany izy nataony fifidianana ozy izy scrutin zany io raha kotina zany izy de zay le 19 novembre raha mandroso an'io mantsy ianao de tsy mifanaraka avy hatrany am'le lalam-panangonana zany zay zany tena hita hoe problème am'le izy fa le izy fotsiny hoe tokony angarara zany efa mio le fotoana de ezanao mba ampisy azy amin'ny tena problème ny everina kely angely ayayan'le olona kely izy ayayan'le olona le izy ary efa nisy zany teto amin'ity firenetsika ity zany doublon zany ange milaza aminao ça c'est une manœuvre tena voulu zany manao an'ireny aveu reny ny président ny vice président ny senita am'izany fotoana zany doublon ana 1 million anoany zany hoe lasa mitatra ny saina de mieritreritra hoe ao anatin'le fokotany anankiray de mi-identifier olona pro régime de membrement seni miaraka amin'ny fokotany de chef fokotany tenen'ny fanjakana de raha mahita olona 20 fotsiny izy na firy anatin'io fokotany anankiray io de io ny formé ny ifidindroa de hovany fotsiny le tsipelina anatin'le anaran'le olona anankiray zay tsipelina de misotry indroa izy fa ny adresy sy ny CN tsy miova satria mba ho eken'ny système informatique nampiasainy zany zavatra zay fa ny bureau de vote samy efa mba ahafahany mifidy indroa raha nanao an'izay izy raha Madagasikara firy zany am'izay 1 million lazako anao zay zany ange ny ayan'le izy de mahavaliana satria anarana de hovanina tsipelina mety voaela na silabo no vanao de ekeny le système le izy satria adressé anankiray CN tsy azo ovana tsy amboariny eo le izy fa ny bureau de vote miova zay nany natao zay zavatra zay miala tsiny satria zany mihitsy ny hitako hoe kajikajy anatin'le izy batory ny doublon be dehibe reny no verimberina zay mahatonga ny olona miahiahy mihitsy ary le fraude sy irrégularité nge de zao anatina processus électoral izy io anatin'le opération rehetra anatin'le fifidianana mihitsy izy io manomboka any amin'ny établissement liste électorale recensement établissement liste électorale manomboka any amin'ny campagne électorale nge de efa misy ny irrégularité any amin'ny scrutin jour de scrutin ianao ve io liste io résultat mivoaka amin'ny bureau de vote io nge io le matériel de vote mifilaza azy io nge mbola mitransité any amin'ny commune CEC any commission électorale communale na any amin'ny fokotany any pendant quelques jours any amin'ny lavitra any zany miova daholy zay mahatonga an'ireny le liste aloha lavitondro be dehibe le banga zany lasa feno anka nisy bureau de vote lasa ny ohatran'ny anaty liste nisy an'le mpifidy tao natao fotsiny le izy
zany zavatra zany a tsy mety zany zany nge ny aiaian'ny olona am'izao fotoana zao inona fomba idina am'zany zay nge mba natonga ny malagasy nangataka concertation nationale ho tombontsoa amin'ny firenena satria anatin'io mba misy débat atao mba misy sosikevitra io zao ny anatsara anazy zao fo manatsara anazy mba misy accord politique na convention politique zay mety miteraka suspension na disposition vitsivitsy anaty constitution zay azo atao tsara mihitsy zavatra zay de mba loi re de décret maromaro atao vetivety ilana am'zany osika sy alabato zany élection no tiako resahany eto ange milaza aminao fa ny SCC zany nge io mbola hoe azo resina fa tsy mitombona hatramin'ny ankizy milalao ary mahafantatra an'zany iry abany ery mahakasika an'izay indrindra Andriamatoa Julien Andriamorasatana ny sionisy ACC mampitaraina mihitsy moa zany izy io amin'ny resaka rafitra aloha zany satria ny fitondrana ihany moa nanendra azy teo manahoana ny mahakasika an'izay hoe nareo ve lalao amin'ny tokotany lazainareo fa maloto zany amin'izao fotoana izao raha hoe ity aritsika ka iroso eo amin'ny fifidianana akoatrany hoe lalàna amin'ny feny fifidianana zay tokony ho revisena kely ihany ozy izy nareo teo iroso ve amin'izay hoe tokotany maloto zay ao anatin'ny fifidianana ny ACC moa zany tena constitutionnel io anaty disposition constitutionnelle io zay nge mahatonga an'le hoe tsara nge mba isin'ny dialogue national vetivety na considère mba mahatsapa an'izany ny fanjakana sy ny FFKM les chefs religieux mba ahafahana manova an'ireny mba ohatra mba misy accord politique mba ohatra mba hoe mba tsy ACC-ny io zany satria majorité présidentielle tsy hoe za tsy manenjika ny ACC mihitsy fa majorité présidentielle zany olona président république en exercice mipetsaka ao anatin'io ACC io de rehefa mitsara n'le fifidianana izy de reny mo zavatra misy mba hovana rafitra tena hoe indépendante neutre izy tam'izao moa nisy atao hoe cour électoral spécial CES manina raha veriny reny atao vetivety mikasika an'io fotsiny na tribunal électoral apetraka zany sy zavatra zay mba hitsara an'io satria any ange ny aiay le zavatra be dehibe tsy nety zany nalohan'izay natao fitoriana tamin'ny présidentielle ange fa nisy 300 mahery any any ny requête natao fa de tsisy mba hoe mba mitombona mihitsy zany fa azo raisina daholo le izy mahampalilo ange zany zany ny aian'ny olona ko hoe reny zany zao de azo mba hovana hoe CES miaratsiny fa sao de teraka susceptibilité ny ao amin'ny équipe informatique any CNI ity fa za zao mihevitra mihitsy kitsipo hoe tokony démantelena miala aloha ny équipe informatique any CNI satria le ay fa be loatra ireny ange anivelany ange lazaiko anao fa amin'ny olona amin'ny démission matsapa tena aloha de miala fotsiny zao miala am'ty andraikitra ty satria zao natany ho tombontsoperiny iny fa le miziriziry te hipetraka eo amin'izy mihitsy ny tena manahirana rehefa tsy mety ny atao de manteleny izy miala aloha izy de hifanarana ny équipe informatique apetraka eo ialana am'le ay anatin'ny CNI zay koa mahatonga le hoe réorganisena zany le CNI apetraka zany angamba tsy mila concertation nationale fa azo alamina fotsiny zany fa le ACC teo ny resako vadika CES reny angambany mila an'izay sy ny sisa zany hoe zay zany no andrasana aloha zany hatreto satria raha ny fitarainana sy ny fanambarana maromaro de mbola maloto le tokotany ilalaovany zay foana le izy hatram'izao aloha mbola tsisy ny ataontsika hoe taitra aloha zany na eo ary ny antso samy maro samy hafa mbola tsy taitra aloha zany hoe hikitika an'izay resaka rafitra zay na ny eo anivon'ny ACC na ny CNI sy ny aya maro samy hafa somary tsy voavaly kely mantsy izy teo iroso ve sa tsy iroso ao anatin'le fifidianana raha io ny tokotantsika ilalaovana amin'ity ataona 3 ity fifidianana tsy maintsy miroso fa fahatsapatena ny tsirairay tadiavina fa mba misarika any saintsirey misy tena hisy crise politique grave ange eto raha ohatra ka mbola izy sans fraude sy irrégularité zany le teo ny ety any fa am'ty tsy azonareo any eritreritra ve zavatra mety hitranga raha mbola misy zany fa voaka ange tsy anaiky an'izany tsony izay no mahatonga an'lizy hoe mahavarina mihitsy fa zay lotime zay de hoe am'ty tontiny élection fa raha azo atao ingana ny concertation tsy ela ange zany inclusive io fa ampidiny andraisan'ny rehetra anjara mihitsy io ka manaiky an'izay ny fanjakana
de tsara fa zao fazakany koa tompona raikitra am'zany raha tsy manaiky an'zany resy zavatra mipoka io zay tombontsoa am-pirenena no resahako eto zany fa zay a efa iony eo zay mitako foana ny ara-dalàna mitako mba tsisy ny fraude irrégularité manara-maso zay tena hoe manentana ny olona zay a iazakazaka ao any amin'ny fokotany rehefa tsy tonga ny agence recenseur ho any amin'ny tokantranonao satria fantany angambo ianao fa hoe zosozao de tsy tonga any izy makanisy ianao reo any amin'ny fokotany torakarampandro ny tsirairay sotranarana zany de manana sosy anankiroa de iny afahantsika manara-maso anaty liste aloha zay zavatra zay de miady ohatr'zay manara-maso mametra comité de vigilance de mampita an'izay any am'seny hoe zao nge problème zay nazonay atao fa re fiziriziry tsy amaka an'izay sosikevitra zay de tompona raikitra avy hatrany izy tena fitiavana ny tandrazana zay fa tsy zany akory ny raison any moranao ny élection fatsapana zany hoe tena mba atao marina ny zavatra atao zany mba tena hoe tsisy an'izany fraude zany zao nge ny firenena anankiray a ny élection a de tena hoe ny firenena démocratique de manao élection fa tsy firenena manao élection akory de démocratique fa ny élection mihitsy mila démocratique zany hoe élection transparente élection sans fraude irrégularité élection crédible accepté par tous zay mifilaza azy hoe zany fifidianana mangarara ekeny rehetra tsy misy sosoka tsy misy alabato inona ny tsy avitantsika an'izay eto am'ty fireneny ity ka zany ataoko hoe les bonnes volontés politiques les convictions mety tsy de eo nefa koa mba jereo avy le tandrazana fa mamenatra ke zany firenena zany hoe tena misy an'izany fraude zany tena ary iny tena mba nisy ano fraude era-tany angambany tsy fantatra any amin'ny Afrika fa ity tena hafa mihitsy ty nisy teto ty ary lazaiko anao tsara mihitsy koa fa za mantsy a mbola sy tara koa raha manao an'izany le plafonnement na dépense amin'ny campagne électorale io a tokony atao sosikevitra zany satria raha vao tsy plafonné anao ny dépense amikasika ny campagne électorale zay le atao fifidiana amin'ny baro zay fifidiana amin'ny besandry fifidiana amin'ny mpanankareza zany tsy fifidiana démocratique mihitsy zany era-tany efa manao an'izany daholo firenena mandroso ny firenena afrikanina maro Gabon Mali Cameroun Côte d'Ivoire sy ny sisa fa manao amin'ny plafonné iny nizy nge tsy le olona nge vidina olona mpanakarena na olona mpanakarena be olona le programme société projet de société vidinao le programme anasany anerana firenena nge no fidiananao azy zay zany tokony ferana ihany le izy manatin'le izy raha tena andeha lavitra be moa tsika zany mbola tsy réalisable zany tsy lana zany t-shirt zany nge tsy lana zany posany zany nge tsy lana zany concert zany nge fa tonga le olona io me ho azy ny fotoana anaovany azavany ny programme anasany amin'ny vahoaka tsy asina ninonina fa mbola tsy ho tonga am'izany tsika fa zay ny fidianana azy zay fa tsy le resaka ny arenany na ny kasika azy verena kely satria le farany teo mantsy nanahirana be mihitsy kasika le financement na campagne électorale nandre resako io mantsy misy napetraka mihitsy hoe compte de campagne tena tsara be article 64 jusqu'à article 82 amin'ny loi io miresaka an'izany tena hoe campagne électorale zany financement de misy compte de campagne mihitsy anatiny io de nasina trésorier de campagne mihitsy ao anatiny io tia moa aloha nanao an'izany de misy recette misy dépense fa ny anankiray anatin'io article io de milaza fa hoe fidiram-bola ao zany a tsy azo atao mandray fidiram-bola avy ary ivelany en campagne électorale avy any amin'ny état étranger na avy any amin'ny io filazany azy le personnalité morale amin'ny any ivelany zany fa matsy-bola avy any ivelany zany tsy azo atao ianao ve tsy fombana io am'ireo candidat amin'ny présidentielle farany teo fa misy firenena mamatsy vola azy teto ary ny sazony io de hoe disqualification ianao ve fa mba nahita disqualifié tamin'ireny candidat reny teto ka zay mihitsy mantsy anatin'le lalàna nefa zany a zay ny atao hoe état de non-droit fanjakana tsy tandalàna ny dikan'izany zay misy mifamaritana azy zay ka raha mbola zay no mitoy io fitantanana raha-mpanjakana io nge misy fitsipika misy règle angeo
tsy nieritreretinao hoe ianao zany zao de za parce que tu te considères comme le seul maître à bord tsy zay mihitsy fa miara-miasa am'rehetra ianao misy olona manam-paizana miaraka aminao tena spécialiste amin'ny domaine maro miaraka aminao ianonao manampy anao any amin'ny cabinet anao zay fa tsy anontany ministre tsy anontany premier ministre de contrôlenao foana ianao mba manakola zay anao am'izay maro ny tiako resana mikasika an'izay fa misy fitsipika io nefa ato amintsika de zay tsisy an'izay état de droit zay mifijeriko azy reny zao de nijerena fotsiny nefa lalàna tsisy disqualifié nge tam'ireny ary itsika raha mivolazany RFI matsy tamin'ny 21 novembre 2022 teo nilaza mihitsy ny RFI hoe Madagasikara zany isan'ny firenena tena manitra fa mampiasa vola be indrindra amin'ny propagande somme colossal amin'ny filazany azy eo ampiasana amin'ny campagne mamenatra nge zany tsika zany tena manam-bola be anaovana campagne électorale candidat nefa firenena tena mahantra indrindra zany tokony sarena ny saintsika ny RFI namoaka an'izany RFI tena namoaka an'izany mihitsy ary isorako moa transparency internationale initiative Madagascar farany teo miady mafy izy mobiliser olona ny hevitra ketraketra ny opinion publique hoe tsara ny plafonnena ny dépense mikasika ny campagne électorale ka zay indrindra mantsy Andriamatoa Julien Andrimorasata hoe décret de mahavita an'izany misy an'izay raha mapetraka ary zay manahoana mikasika ny farany teo mantsy zao anisan'le contrôle commission de contrôle le CCFVP le fanaovana tatitra totry tsy ny atsasa manilany akory ny tonga ao tsisy toyany daholo le izy manahoana na ho plafonnena ary izy io ve rehefa tsy mipetraka zay ataontsika hoe fanarahan-dalàna sy ny zavatra tokony atao zay inona ny dikany ohatrany hoe mametrametraka rafitra fotsiny amin'ny tsisy dikany angany ilazako anazy manahoana maro an'izay misy avitra zay voalazanao zay inge namaly anazy zay tsy ampiarina le lalàna tsy ampiarina lalàna misy an'iny contrôle comité de contrôle iny commission de contrôle iny nga ino nanao ny asany akory tsy nisy fa natao fotsiny lalàna ohatran'izay zany tena za milaza aminareo fa zay matso ana averimeriko le état de non droit zay le tsisy état de droit raha vo zay mihitsy mbola manjaka eto de tena io état de droit io mantsy composante importante ny démocratie zany tena hoe mampiavaka manokana ny démocratie fanjakana tandalàna fa ny olona tsy manao an'izany de apetrako aminao zany atao hoe état dictateur fanjakana manao jadona raha tsy resaka amin'ny Iran zany reny matsy fanjakana dictateur reny Iran Russie Corée du Nord sinsisa ary zay problème resaka kely amin'izay le alliés occidentaux reto nakamaroany zany Allemagne zany ka firenena tena démocratique zany zay mahatonga azy tsy manaiky mihitsy ho ady amin'ny Ukraine sy ny Russie ny américaine zany tena firenena démocratique culture an'izany tsy manaiky mihitsy raha ohatra firenena souverain quel que soit le motif ina ny antony ka hoe anaovanao invasion alainao akiriny tsy anaiky an'izany mihitsy izy ary tsy hempotra am'izany izy reny zany atao hoe firenena démocratique reny fa ny akoatran'izay firenena manao jadona itsika zany mba ezakitsika mba hanana état de droit ezakitsika tana état de bonne gouvernance eto amintsika eto zany nefa de maingy amintsika mpitondro zany tsika mihitsy manana an'izay faritreten'izay apiatra an'izay lalàn'izay lalàna tsy misy considération sentimentale fa io gaga angamba ianao raha resahako an'ity fa ny premier ministre taiza moa zay asana premier ministre britannique zay na tsy fantatro na tsy fantatro na taiza tsy fantatro izay fa voaingana vovoeniko tsy nametraka ceinture izy de sécurité tana tômobile fa nandoa amande aiza nietretanao an'izany fa mandoa amande izy ianao sanatrean'izany vi eto misy gouverneur anankiray de tsy nametraka ceinture de lasa ny amande tsy voaka gazety tsy tava dangereux be ny vavavoaka an-drala mikasika an'izay tsy manaiky anaovana an'izany izy tanao am'izany fa mbola lavitra de lavitra le izy zany misy lavitra mikasika ny ataontsika hoe fampandraisana anjara indray amin'ny miverina kely amin'le resaka refonte manodididina ny 10 isanjato mahery kely eo tsika amin'izao fotoana zao ny eto atoerana iny nisy resaka moa zany hoe ho ampandraisana anjara ihany koa reo diaspora manahoana ny fahitany Andriamatoa Julien Andrimorasata an'izay tsara kosa aloha zany satria nge le droit de vote nge dia voalaza lalam-panorenana zany any article 2 tadidiko tsara mihitsy amin'io le la loi le loi andresako teo
de tena mametraka an'izay mihitsy tena manana droit de vote ny citoyen malagasy fa ny problème ary zay nge le manao an'le copier-coller problème nge tamin'ny lalàna natao io nge le article 3 de mijanona fotsiny hoe ny électeur reto ny qualité ny électeur inscrit anaty liste électorale au niveau amin'ny fokotany akoatran'ny hoe citoyenneté malagasy âgé de 18 ans sss de nasiny an'izay io tsy neretra koa izy fa misy olona nge tena tamin'ny malagasy any ivelany ngano misy fokotany zany ko izy tika liste électorale anaty fokotany ka tokony hifidy reny olona reny tokony hifidy reny tokony ampifity zay lalàna zay tokony ezaka amin'ny fanjakana isorana moa ministre ny affaires étrangères angamba zay ty hoe afaka mifidy reny fa ampiaro le izy zany hoe na io disposition ny article 3 io no ampianao kely mikasika an'renyle diaspora reny ahafahany mifidy na mamoaka décret mihitsy ianao manatony SSC zany aloha de décret jerena hoe mba afahan'reny mifidy ohatra hoe manao liste électorale spéciale any amin'ny ambassade nge de mafidy any reny olona reny fa tsy mampifidy azy le tsy mampifidy azy mihitsy ny tsy mety ka tsara rehefa ohatra ka mba hoe afaka mifidy ny citoyen malagasy monina mitady ravinahitra any ivelany fa asivy cadre réglementaire mazava tsara na cadre mazava tsara anatin'ny zavatra zay efa somary lasa de lasa ihany fotoanantsika Andriamato Julien Andrimorasata makasika amin'ny somary verena kely ny andraikitra efa nanipiresaka ihany ianao moa zany teo hoe manetana fanetanana avy amin'ny atoko politika fa inona ihany koa ny tokony anjara andraikitra ny mpanao politika sy ny atoko politika zay maro de maro moa eto amintsika ianareo mpanohatra moa zany efa hita mihetsiketsika ao anatin'izay mifampirisihana amin'ny fidirana ao anatin'ny lisam-pifidianana inona ny tokony tena ho andraikitra ny mpanao politika amanoloana ny olom-pirenena ao anatin'izao fifidianana 3 zao ny parti politique zany de mizara roa matsy izy io de mizara telo akory misy le parti politique atao anatin'ny fanoherana misy ny parti politique ao anatin'ny fitondrana zay fa misy koa le tena mpitondra eny ataoko hoe le mpitondra aloha zany tiako resahana eto les tenants de pouvoir le tena mpitondra mihitsy tokony mba hiezaka tanteraka mihitsy ankitso-po zany jery ny tombotsoam-pirenena anao fifidianana mangarahara miaraka amin'ny CENI le lazaiko teo zany ny CENI mba mananonareo indépendance marina zay le izy nanareo indépendance marina fa fantatra nge le izy fantatra le fa misy pression mahazo anareo fa aty amintsika mbola tsy misy transparence na gestion zany de rakorakofana fotsiny eo le izy zay le acteur anankiray parti politique eo amin'ny fitondrana jerevinareo tsara tombotsoam-pirenena fatra de varina ohatra hoe miaro régime anankiray fa adidinareo milaza mety sy ny tsy mety am'le mpitondra zay le parti de manofana ny vahoaka nareo anentana azy mba ampidina anaty lisam-pifidianana ohatra zay koa ny antoko-panohatra tokony na ligne politique juste tsara mihitsy ary manana décision ferme fa manao zavatra zany fa tsy androany hafa de raha-pitsindray ohatra afa tsy misy an'izany akory toko-panohatra fa mba tsara mba tenenina ihany zavatra zay entaniny olona zay aloha ny adidy zany zao manara-maso tsara mihitsy manentana ny olona anatina ny propokotany mihitsy sotra anara anatin'ny lisam-pifidianana mba manana preuve ianao misy sosy any aminao nde hoe osa tsy eo zany aloha dia manao sosikevitra manao tsikerany tsy mety hoe ty ny tsy mety ahitsio ty manao sosikevitra fa maro zay sosikevitra ataon'ny mpanohatra zay fa tsisy enona mihitsy tsisy meno zay ny problème nefa sy angeny asam'ny mpanohatra zay betsaka zay fa tsy misy miaino nareo CENI koa zany de tokony ezaka mba hanao zavatra tena hoe za le tombotsoa am-pirenena mihitsy angeny tena tokony hojerena hojerena akaiky de akaiky za zao de milaza aminao fa mikasika an'io resaka gestion de proximité ndray ty le resaka fokotany mazava tsara mihitsy ny décret le décret 2009 iny 890 fa ny chef fokotany de fidina ny adjoint ny fidina tsara ko reo fifidianan'ireo amin'ny assemblée générale ny olona fian'ny valomafolo taona miakatra zany de mifidy de lany de fidina koa ny adjoint de azony chef de district ataony manala reny
rehefa aveo inona nataondralahy tonga de manendry chefoko tany izy tsy mandalo am'izay élection zay any zany de mainga le état de non droit ka ninina nataon'ny mpanohatra mitsikeranyireny eo foana rehefa tsy miaino anao le tompona raikitra de inona ary no ataonao potika le firenena tena potika mihitsy le firenentsika misy crise politique any eto misy crise économique crise sociale crise politique misy marodrefy misy indicateur daholo manazava an'izany raha ny crise politique misy eto amin'ny firenena zany nge samy teny aminao fa mitady izy terrorisme d'etat eto zany ny fanjakana indrainy matahotra sao de sanatrika piroro vahoaka mato miteny an'izany zany zavatra zany tokony tsonjovina din'izao jerena din'izao ka ny kongo reny ka ny kongo za tena manana mikasika règle sétique amin'ny fiany mitandro filaminana ka ny kongo reny zany tsy nandray andraikitra ny autorité locale chef de district sy ny maire satria chef de district zany so tena mpanjakana tokony manana renseignement tsara amin'ny ka ohatran'ireny renseignement exhaustif et fiable zany hoe tena renseignement feno tsara azo antoka mikasika ny fivoaran'ny toedra raha anankiray conflit social anankiray mba tsy teraka désordre public azonao tsara le izy iny nefa an'izany aveo izy mamorony OMC satria izy lehibe ny OMC élargi tafiditra ao ny fitsarana tafiditra ao ny procureur zany de mametra mijery ny asa ho atao aingana zany mba tsy vadika ho explosion sociale na le désordre raha nanao an'izay chef de district tamin'iny fotoana iny niaraka tamin'ny maire tsy nisy an'ireny explosion sociale reny nisy action bien avant aloha zany efa niraisiny iny koa zany tratra le explosion de tonga de nitifitra ny miaramila na vita iny le des dizaines de morts ray zay reny zany anankiray misy koa natao hoe militarisation de la vie politique zany hoe fampiasana ny mpitandro filamoa ny fitaovana politique za zao milaza aminao tao magro beoririka efa raha rano na le fihetsiketseny RMDM atao tam'izay fotoan'izay aveo le izy de tsy nisy moa zany iny iny na voasambotra ny SCS ny coordonnateur antime tsy nisy iny inona zavatra nitranga nametrana dispositif fa na miaramila armée mandiodina an'le magro nandritry ny andro maromaro nandritry ny andro maromaro nefa de fantatra fa tsisy manifestation mihitsy angeo mandritry ny fotoana io nametrahana an'izay zay ny atao hoe militarisation de la vie politique anankiray nefa ny milaza aminoa za militantime zany ike sy arendray zany olona obéissant zany olona discipliné zany zany tsy crée trouble social mihitsy zany désordre public zany tsy crée an'izany mihitsy zany discipliné be reo mandray baiko tsara amin'ny lehibe any reo ny responsable reo zany mago zany nge ka lieu clôturé enceinte zany clôturé zany sécurisé zany dinany tsy amelanonanao an'le fa aretsiky ny RMD manao anniversaire zay milaza aminoa fa anisan'ny indicateur anankiray milaza efa potika ny démocratie eto Madagasikara ka rehefa potika ny démocratie eto Madagasikara tsy firenena démocratique zany ianao de hitanao ny impact zay rehefa kelikely fa zay natao hoe gestion le gestion tanana le zany nge tena misy prévention be de be ao anatiny io tokony ho jerena tsara exemple meko anao zay zay le hoe terrorisme d'état militarisation de la vie politique zany indicateur na tsy fisina démocratie indicateur na leadership autoritaire ka tokony jeritsika hoe tokony arenaingany zavatra zay sanatrika amin'ny mitatra le izy efa voatanisanao zay daholo le izy le zava-misy eto amin'ny firenena maro ny mpanao politika milaza fa mety izy ny explosion sociale amin'ny ity taona telo amby roapolo amby roa arivo ity manaona ny fahitanao ny toedra raha amin'ny akapobeany na amin'ny resaka firosoana amin'ny fifidianana na ny hoe fijalian'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao mety isy ve zay io ihany koa ny mahakasika ny fifidianana mbola tsy fantatra manjavozavotra amin'izao ty zaho aloha tsy miteny hoe mety isy zay fa
za fotsiny iteny hoe ataovy ny vahoaka ange marina fa tena sahirany tena mahantra mihitsy tena lazaiko teo le indikateur maromaro resako teo fa izy fanantenana de izy fifidianana zay ny andrasan'zay ka raha mbola misy fihetsika misy dérapage io zay ny mititeraka explosion sociale tena matière réflexion zay resako zay ka aloha angaragara tsara le izy dia voavamy problème de eo ndray vita mifandehany rehefa avy eo zay le izy fa raha ohatra ka mbola misy zany fraude sy régularité zany zay kosa aloha de samy teny fa isy ny explosion sociale rehefa avy eo zay fa miandry le olona satria ny fiainany andavanandro mafy aloha fa mbola iretan'le izy iretan'le izy fa io élection io mihitsy ny tena problème any aloha le izy iretany iny mba andeha tsara le fiainam-pirenena rehefa fa tsy zakany aloha le izy satria lazaiko anao zany fa tena le dévaluation le inflation tena manahirana be mihitsy le izy milaza ny sasany hoe no vokatry ny ady amin'ny Ukraine zao nge tsika firenena malagasy nge tsy vo maîtriser tsika l'inflation ny fotoana raha manaraka tsara ny toerara-pirenena tsika iraisam-pirenena nidina io vidina solika io tamin'ny fotoanan'ny pandémie Covid-19 reny zany nidina be io firenena ngetrehtrera-tany napidina ny azy napidina le vidina solika teto amitsika tsy napidina tam'zany anyka rehefa tonga le inflation nateraky le guerre tsy afaka nidina ntsony tsika fa niakatra zay le izy zay le anisany ozy tsy fantatry ny antony mety tsy voafehy tsara le izy ka io jerenaingana mihitsy tsika nge monsieur avatra tsy tokony ana problème mihitsy firenena malagasy raha tena misy gestion rationnelle les ressources naturelles eto amitsika eto inona tsy avitantsika an'zany teny an'izany daholo ny rehetrarehetra ny arenatsika eto ny avadika vola amin'ny ara-dalàna manana moyen humain tsika manana olona nge tsika eto zay le arena zay be de be tsy lanitsika zay maninona loatra ny firenentsika ny lasa misy dégradation ohatran'izao zany lasa tena hoe nisy fampitihana lalina ohatran'izao tonga amin'ny famaranantsika Andriamatoa Julien Andrimorasata angambany fa mamitina kilo anatin'ny 2 minitra ny makasika ny resadresaka teto sy ny fanetanana indrindrandrindra moa zany ataoko hoe atoko politika mpanao politika anao anatina atoko politika ny amin'ny fanetanana ny soratan'ny olona anarana ihany koa anatin'ny lisy-pifidianana satria azo lazaina somary varimbariana amin'ny asa sy ny fitadiavana ny olona eo ihany koa ny ataontsika hoe fitavozavozana kely amin'ny resaka fanatanterahana an'izay fotoanany zao any tanana angamba ny olona sady entina mitinana ny resadresaka ny arana teto fotoana fandraisana ndraikitra enjana de enjana ary mafy zao fotoana zao zany fotoana ihany koa atongavantsika saina amin'ny hoavin'ity fireneny ity na ny eo amin'ny seny zany zay de verina fa tena tokony hanao ny asany tena tsara mihitsy hitaro kely le anaovana azy raha ohatra ka mbola satra ny tanjona fa mbola malalaka any le fotoananareo io zany fijeriko azy ny fanjakana koa mba mijereva re fomba mahaingana dengana tadiavana vola matsina nyty fanomanana nyty élection ty zasina resaka considération politique antsony ka hoe mbola ikajikajy an'izao fa anticonstitutionnel zany raha ohatra ka mbola empitrempotra zany de ny parti politique entaniny olo sotra anara anatin'izy mpifidianana vahoaka malagasy aloha zany mamaiky aloha zany zao de mifisaotana anarana anatin'izy mpifidianana zay ny anjaranao zay manatony ianao sotra anarany ianao de manana preuve ianao sosy ianao iny ahafahanao manara-maso avy eo ny parti politique tokony irahina tsara ny aty amin'ny fanoherana aloha zany mametraka rafitra tena mahomby mandritra ny fifidianana io zany anaraha-maso ny processus rehetrarehetra zay koa ny anankiray tokony ara entana ihany koa fa tsy mba hitovy ny hevitra fa de tsy fitikevitra anatin'le antoko politika anatin'ny fanoherana nge ny tena manahirany lasa soa de sanatrika misy éclatement fa tareo fa ny mpitondra nge tsy jery fotsiny am'izao fa tena ataony tsy fomba anapotehana an'ity zay ny tokony conscient tsara ny parti politique tokony isy cohésion tsara mihitsy anatin'izay anatin'le fanoherana dia mba zay moa le izy mba tena hoe mba ho fifidianana tena tsara zany am'ty mba tsy misy osoka mihitsy na fanaovana jugement supplétif zany
ame courage an'zareo ministreny tany fa be deabe ny resaka mandeha mantso fa tena an'ndray no amelezana anaovana zay opération zay supplétif saika za tsy tigitra lalina am'izay aloha fa de mba atao amin'ny ara-dalàna lizy sotra be deabe atao amin'ny MBS koa nanasany tenanay zoro manokana anao monsieur avatra ankasitrandry ianao Andriamatoa Julien André Morasata pro politique any atokitika Madagasikara sady administrateur civil en chef de classe exceptionnelle nanaiky niaraka tamiko ny zara sy nitondra an'izay hevitra zay tamin'ity ariva ity ankasitrana ihany koa nareo rehetra toko lasy toko vavy tany an-trano sy nisaraka taminay hatramin'ny farany tato anatin'ity fandarana dinika ity manome fotoana anao indray amin'ny herin'ny toy izao miaraka amin'ny mpanao gazety namana miala rarinombana miaraka amin'ny vahiny hafa ihany koa sy ny loha hevitra hafa miaraka amin'izay mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy